Polizany amizay tontolo ny fahasalamana izay ihany isika notokana tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanavaozana atao tetsy amin'ny hôpitaly ny reny sy ny ankizy etsy Ambohimandrika tonga nanatrika sy nanome voninahitra izany Ramatoa Rajaonarimampianina Voangy. Ankoatran'ny fanavaozana ny hôpitaly dia nitondra fanampiana maro samihafa nahitana fitaovana arifomba ihany koa ny vadiny filoham-pirenena. Nitokana Ramatoa Rajaonarimampianina Voangy tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanavaozana foto-drafitrasa izay natao tetsy amin'ny hôpitaly ny reny sy ny zaza etsy Ambohimiandra. Etsy andaniny izany tsy tanapolo fa nitondra fanampiana maro samihafa nahitana fitaovana arifomba ihany koa ny vadiny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery izay nametraka laharam-pahamehana ny fiarovana ny reny sy ny zaza ao anatin'ny fandaharana asany. Tsy lehibe ho an'ny hôpitaly sy ho an'ny marary aloha fa fitaovana satria misy onduleur izy io izay ahafahana mikajy an'ilay fitaovana tsy ho simba resaka hoe fiovaovan'ny herinaratra sy ny herin-jiro satria matetika mivoava be ny herin-jiro ety amin'ity faritry ny hôpitaly ity dia matetika misy fahasimbana ny resaka hoe fitaovana hoentina mitsabo toy ny couveuse na zavatra ohatrany. Miaraka amin'ity appareil échographie ity moa izany izao ilay izy dia ahafahana hoe mitily mitaratra ny aretina na ho an'ny vehivavy bevoaka na ho an'ny ankizy. Araka ny hitantsika io izany dia navaozina sy natsaraina ary nolokoina ny pavillon pédiatrie izay toerana natao hitsaboana ny zazakely marary tonga ety amin'ny hôpitaly. Ankoatran'izay koa dia nahazo toerana natokana hoe hakana aina sy ilalaovana aire de détente sy aire de jeu ny hôpitaly mba hifameny ny resaka hoe fitsaboana sy ny hoe fahafaliana ny ankizy zany mba hitana fahasahiranana malaky. Nifanindry tamin'ny fanekeny atao amin'ny sehatra nasionaly ny dingana fahatelo amin'ny vaksin'ny poliomyélite ihany koa dia etsika ity. Niompana tamin'izay indrindra ny kabariny hivadin'ny filoham-pirenena. Ankoatran'ny fanokanana ny foto-drafitrasa izay vita eto dia ao anatin'ny fankalazana koa ny hetsika namafisana ny andron'ny vaksiny miaro amin'ny polio na ny lefakozatra. Ny fanaovam-vaksiny irery ihany no fiarovana ny zaza amin'ny polio satria zon'ny zanatsika ny ho salama. Ny fanaovam-vaksiny ny firaisan-kina no hery koa dia manainga ny tompon'andraikitra rehetra ny ray aman-dreny mba hanentana ny rehetra hanao vaksiny ny zanatsika. Tonga nanome voninahitra ary nanatrika izao lanonana izao ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professeur Andriamanarivo Lalatina izay nampiseho fankasitrahana ny Ramatoa Rajaonarimampianina Voangy noho ny asa soa ny toto-tsainy. Mbola nanatitra fanampiana nahitana seza misy 12, botifotsy misy 520 ary valopy ho an'ireo marary tsiraray ao amin'ny hôpitaly reny sy ny zaza ao Ambohimiandra ihany koa ny ekipa Ramatoa Rajaonarimampianina Voangy. Tapitratreto indray ny fiarantsika tompo-kilasy togovavy tamin'ity takariva ity. Soaranay teto amin'ny fahitalavitra matv no nanaraka hatramin'ny farany vaovao izay nentina ho anao teto nandritra ny fotoana ny vaovao antsika iny. Manome fotoananao ary ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompokila, veloma tompokovavy.